Cool FM manolotra ho anao tavela ny fanahy tantara no soratan'ny nomena fandresena ovelomin'ny faly Rakoto Sinaizy miaraka amin'ny Sofaniry Louise Ravelso ny Ravo mandray feo Sandra Tovinarivo manlinda ny lafin'ny teknika Dida Montero mananjo Tosa Chiad Anty Fayenne mitady ahony ianao manahoana aloha ndre salama fa malahelo loatra noho ny etraketraka ny sasany sarika alohan'ny tena resaka aloha dia aza mihevitra hoe erika hitanao ratsy toetra taloha iny io aleo tonga dia tsoroko ny marina fa pe tsara velatsia ianao kalma aloha aty tsy marina ao zany fa efa olo-kafa mihitsy tia manoloana anao ankehitriny ity fantatra nefa ianao no tao ambadika ny fahafatesany andry mitondry aloha dia eno tsara fa azavaiko anao ny marina rehetra hitanao fa tratra amin'ny marina ianao dia mody manambitamby afaka miainao avendry na dia hoe vetivety monja azy aleo aloha zany ho ilazany fanapahan-kevitra hoe ay lazao raha fa tsy maninona zasarika dia tsy afaka ny anambady mpamon'olona mazava sarika marina ny teninao fa mpamon'olona tokoa ty vatana tafiko ty fa za tena tompon'ny fanahy dia tsy mpamon'olona velively fa iandry sakaizanao ihany ohatra tena lasa mivika ve le rangaty inona koa zany rediredinao zany sanatry tsy adala akory fa olona normalina tsara eno tsara dolo zao lazaiko manarako zao dia ho azonao mareta kely fotsiny lazao ainga anary maika dia izay nitantarako anao izay ny marina mety hoe sarotra aminao nino an'izany sarika le enao namono any andry aloha tena enoko 100% fa le hoe maty enao erika dia ny fanahany andro niditrao kosa aloha tena angano arirarira afaka siko profo fa zao no izy rerika hitanao ty antsy maranitra vokako ty sarika fa ataonao inona aza manay ianao fa tsy hamono anao asanatria tsy mpamon'olona tahaka anao akory tena miangavy indri ary sarika tena apetrao iny antsiny marina apetrao iny le miaina tsy misy any andry ahy ary averiko indray fa tsy hanambady anao za rerika ratsy toetra aminoko teny ty aleko maty manaraka ny andry okaloha zao ary misy profo ray olazaiko anao sady asiko fampiarana miangavy anao eno kely fotsiny ary sarika eno ainganary fa za koa mainka andeha ho any amin'ny mandrakizay averiko ndray fa iandry sakaizanao no mitafy ny vatany erika zany hoe za no mitafy ny vatany erika ka misy iraray nataontsika répétition ataoko ty za sindriny tokony nanao dio azy ty fa ndimo tsy tonga tamin'le fetiny aleo fa ho tendreko kely ty gitarato ty hoe ay ve zay ty le rika ka mahay mila sy mitendry be ohatran'izany za mihitsy le iran'ny firoany andro nambapy sy nampangoritsina dia raha tena erika via dia hay an'izany ozy izy ndrika menao fa marina daholo tokoa le nitantarainao arehetra teo rererika ny fomba fitendrinao sy ny fomba firanao dia iandry marina ianao ary ny firesakao sy ny angolanao dia iandry mihitsy saingy niendrikao sy ny vatanao ihany no erika fa iandry ahoana ny sarika tsy azoko iandry tokoa ary dadany sarika mitafy ny vatany erika fotsiny za hitanao io tena tsy azoko fa ao tsara ve lo naroroa reto ao tsara zay ry dada fa misy fanontaniana kely tiry iandry moa zany ny atsoko anaoko hoe ahoana zay ke raha voavaninao tsara ty dia tsy salasala tsono mihitsy mahandry sakaizako anao eto ary fa miaino ndry ahy inona le voady nataonao tamiko iny lazao hoe le teo ambavady iny tadidiko tsara iny akia tsy hanambady mandrak'izay ary sarika raha tsy ianao ny lasa vadoka tena zany mihitsy le izy
Sany hafahaliko marina iandry tokoa ianao fa mitafy ny vatany Erika fotsiny. Aleo ry tata omeko biso kely mihitsy izy. Dia tena mahagaga mihitsy zava-miseho izao ka raha hivolana lasa zay nandalo taty ianao ry misy Erika ka mikitika ny okotarako io fa tsy nisy zavatra hainao sady tsy mahay mira koa ianao amin'izany moa e. Dia gaga ianao fa lasa nainteny sy nira. Sady izay indray hira mandona fo ery sady ara-pilaza tsara e. Tena fahagagana niova be ianao na toetra na firesaka azako. Fahazavaina amin'ny tata tsy kelikely eny ihany mandry azy. Eny ihany ana dia mbola tsy te mazava loatra azy sady faly eo rehefa mifankatianareo e. Tena lasa faran'izay mahazota ny anambady azy ry dada. Za koa nge toraka izany re. Mahafinaritra izany ndraika izy afaka andro vitsivitsy izany dia isy mahary azy faran'izay makotoka. Fa zao ry dada aleo mba asaina manatrika ny fianakaviany andry. Marina aloha izany ka ny zanany kosa nge no atao raharaha e. Na dia hoe mbola tsy hain'izy ireo aza ny tena marina. Tena aleo mba ho avy ry zareo e. Mety izany ndraika izy izao dia izao ihany dia andalo any anaty an'ity fanasany ity ho andry zareo. Andray dia arabaina reo kely amin'izao nazavana tokantrano izao maharitatra amin'ny farany. Dia arabaina reo mivady dia amin'ny sisarika tena nandresy vita ihany no mariazinareo misaotra betsaka ary tata sy neny amin'izao te. Tena fena faliana foko ry zareo misaotra betsaka tata sy neny aty ihany very sarika mandro sorineny ka manahoana ny tokantrano vaovao ato retsy milamina tsara ka iandro izao mbola rasa nandamina amin'ny fianakaviana Erika any. Na izaho koa azaka izy saika tsy neny mihitsy hoe iandro no mitafy mivatany Erika. Ino an'izany veo ireo ray aman-dreniny Erika? Efa napetraka amin'ny tompo izany ry neny Ay ve ato neny salama tsara? Salama tsara e. Nanahoana ihany momba ny fianakaviana Erika izany? Dia tena tsy nindro zareo e. Za koa moa tsy nitantara zavatra betsaka fa nilazaiko fotsiny hoe tsy Erika intsony afa olo-kafa e. Lazainy fa hoe lasa marary sainao ny aka mila fitsaboana. Reo ray aman-dreniny aza nge moa vaky vava hoe nisy namosavo ny afa tsy maintsy ho fantany-tsoely e. Dia inona izany no atao amin'izany ry andry? Ireo ray aman-dreninao aza saika tsy neny koa hoe ianao io ry andry raha tsy lahiran'ny fironareo mbola tsy nivoaka no irainareo niaraka tamin'ny gitara ny porofinin'izy ireo fa iandro tokoa ianao. Dia ny lakilen'ny efitranoko tsy nisy nahita raha tsy za ihany porofo ray ihany koa nge iny fa rehefa tena nitafy ela teo nareo dia nampatsiahivonao azy ireo ny fahazazanao dia resy lahatra tanteraka izy ireo hoe iandro tokoa ianao. Fa ny tany amin'ny fianakaviana Erika no mitsitako hoe inona miporofo omeko azy ireo afa-tsy ny hoe tsy mahalala ninina na ny momba ny orinasa na reo fianakaviana rehetra tena tsisy fantatro daholo e. Dia ahoana tokoa momba ny orinasany Erika e? Efa niraisin'ireo ray aman-dreniny an-tanana ny fitantanana sy ny fandaminana n'izany rehetra izany e. Everin'izy ireo fa hoe very fitadidiana fotsiny Dia ahoana izany? Inona ny hevitra? Rehefa nandinika dia andeha ho any France izay mivady zaiko manan-kevitra ny anorim-ponenana vaovoany mihitsy sa tsy mazoto aloha sarika e? Mazoto be anisy sy alehan'lahy dia misy Tsara mihitsy nareo mandeha satria feom-pelatana manam-pahefana ny raha famononanao indry andry mihena fa tsy maintsy ho tratra hoe Erika ny navandosa. Dia tsy maintsy izany ho igadra fa namono ny tenako. Tena mety ho tanteraka tokoa izany fa ny tompony mandamina fiainantsika e. Eny sady tsaroko foana ny afatr'le anjely anzelile. Efa ho 6 volana sady moa izany tsika mitantery Fransa akiko. Eno tena mandeha ny fotoana. Ka tena misy fitahiana lehibe tokoa aloha ny fiainantsika e. Ka iny vola nomeny Erika ny dady iny nentsika taty hoe ampiasainako. Dia ny fanojo tamin'ilay vazaha tao hoe Monsieur Sylvanus sika ka niara-niasa taminy
Ary tena atsangana orinasa anankiroa be zao. Tena mandroso miroborobo tokoa aloha Ary ahoana marina ilay resaky monsieur Sylvain hoe aleo samy manana orinasa iray avy izy dia samy mahaleo tena. Efa tena nikeko ka. Efa antsika manokana ty orinasa iray aty Paris ity. Sady efa vita daholo koa ny taratasy rehetrako. Mahafinaritra kosa lesy izany a. Ary ahoana marina izany ho fianakaviana ny Maday Faly be ireo ray aman-dreniko sy ny ray aman-dreninao fa andefasantsika vola isam-bolana foana ry zareo. Dada sy neny marina lesy miantso foana hoe roviana hoantsika vao mandalo any Maday. Aleo alamina tsara fa hoah foana izany fotoana izany. Oe, fa miantso dadanao fa aleo raisina aloha. Allo, dada. Allo, salama tsara zay fa nareo mivady manao ahoana e? Salama tsara zay sady efa miandry ny vahiny keliko. Fa misy vaovao tsy dia tsara taty e. Fa efa milamina ihany izany azako. Fa vaovao inona izany dada nametraka fitoriana any ray aman-dreniny erika fa hoe lasa verisaina hono ianao izay verin'izy ireo erika no nataoko azy. Laviko hatramin'ny farany fa tsy nanao nininona ny erika fa izy ary no nanao tsindry azo lenako. Efa nakavoaka e. Dia nisy olona be ilay nandrahoana ny erika nampianoko ny fitsarana dia mafaka mahadidio fa saika ratsy Dia tsy nitady azy iveriny fa erika ave izy ireo? Tena nitady an'se mihitsy zareo fa za tsy nanoro misy anareo mihitsy aloha e. Raha mbola ety an-tany dia tsy maintsy misy ady foana faly eo mivavaka mafy sy miankina amin'ny tompo an-trany marina izany e. Hiala kely aloha fa mampamangy ny salika ao e. Eny ary dada, zay ary Henoko daholo izy teo fa mahay resa vadiko marina mihitsy ny tenineny izay hoe na manam-bola be aza dia misy foana mampahory. Tsisy tokony hampanahy zany mila mivavaka sy miorina amin'ny finoana mafy foantsika. Safidiko ny hijanona ety an-tany ka manantena fa tsy maintsy mandresy foana raha mbola Jesosy ny tompo Za koa vonina hiara hiady aminao ry tiako maivana be io ady manaraka io raha oharina amin'ny ady efa natrehana. Dia misaotra an'Andriamanitra foana ny amin'ny fitondran'ny fiainantsika. Tsy maintsy mandresy foantsika raha matoky azy. Tsy irery ianao ry sarika malalako satria tavela ny fanahiko Na raha inao finaritra tao ny fandaharanao niaraka tamin'ny Mikael, mpanjaka ny fahadiovana. Cool FM mananolotra ho anao tavela ny fanahy. Tantara ny soratan'ny Mena Fandresena. Novelomin'ny Faly, Rakoto, Sinaizy. Niaraka tamin'ny Sofaniry, Louise Ravelsoa, ny Ravo. Nandray feo, Sandra Tovinarivo. Nalina ny lafin'ny teknika, Dida Montero. Nananto tosa, Chia. Akombotra. Moto Hauchin, matanjaka